Faly indray ny tenako tafaraka amintsika tsirairay avy amin'ity anio ity ao anatina hafatra mahafinaritra indray no entiko antsika indray anio. Hafatra zay ampiova tanteraka ny fiainanao zay mpanjotsy tapaka ny fahitalavitra na amin'ny tambazotra serasera na amin'ny amin'ny onjam-peo mpihain'ny onjam-peo na amin'inona no andrenesanao sy ahitanao anay de miarahaba anao ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hatrany ho an-tokantrano zay mampandroso anay isan'andro. De tsika riaraka hivavaka amin'ny voninahitra an'le Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka amin'ity anio ity. Hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra ray feno fankasitrahana anao indray zay ny amin'ity anio ity mino zay fa andray fanafahana indray ny tsirairay avy zay manatrika ny tokantrano any. Mino zay fa andray fiovam-piainana indray ny tsirairay avy zay manatrika any tokantrano sy any amin'izay toerana misy anazy any. Ianao le Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra anie. Enao no ampiova ny fiainan'ny tsirairay avy ary enao no hiditra ny tsehatra, anafaka. Indrindra ireo misedra olana, misedra aretina, misedra fasarotana amin'izao ora sy fotoana izao. Ary mino zay fa mamangy an'io tokantrano io ny fanahinao masina amin'izao fotoana izao. Ary rehefa mamangy ny fanahinao masina de hietro ny nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy. Hietro ny nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy. Ho marina soa tanteraka aminay indray zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Riavana malala ho mitompo ankafaliana trano no iarahako aminao eto amin'ity fahitalavitra ity na amin'inona ny anarahanao anay de faly foana ny tenako satria fantatro fa misy olona mahery indray any tokantrano any rehefa mandray na mandre na mahita an'izao hafatra zao fantatro fa misy fanahy voavonjy indray amin'ny alalan'izao hafatra zay zaraina izao. Riavana malala ho mitompo rehefa laribia isika de manana lohahevitra. Ny lohahevitra tsika rehefa laribia de hoe vavaka sy fanafahana. Tena hoe ilona ao anatin'ny vavaka sy fanafahana tsika mandritra nyity alaribia isaky ny alaribia amin'ity volana vaovao ity. Ao anatin'ny volana vaovao tsika de mino fa efa nitondra fahasoavana betsaka taminao iny volana lasa iny fa ity volana vaovao ity koa mbola hitondra fahasoavana marobe indray amin'ny fiainanao sy ny ankohonanao. Riavana malala ao mitompo lohahevitra tsika hoy mantsy anao teo hoe vavaka sy fanafahana. Ny fahantrana de miteraka fahotana. Eny tsy lavoko fa misy olona koa zay tsy manana fahendrena, manam-bola, manan-karena fa de hoe any amin'ny fahotana koa any izy no mifatratra. Kanefa zao galasianabavy, isika ve efa sahirana amin'ny fiainana mbola tsy manana an'Andriamanitra ihany tsy vao mainka aloza. Tsarovy anefa faratapa-kevitra ianao andeha ho any amin'ny hoe lazain'olona hoe ary misy mpanandro mahay, ary misy mpitsabo olona mahay, ary misy ohatran'izao mahay. Tady itio fanompo-tsampy égale fanahy ny fahantrana. Mampiditra ny fahantrana ianao rehefa tapa-kevitra ny hoe andeha hanompo sampy zany. Zavatra tiako ambara aminao zany de zao, mendriky ny ampianarina ary tokony ampianarina ny fanalahidy ara-bola eny fanao anatin'ny fiangonana. Ny antony de tsotra, rehefa tsy manam-bola ny olona de lasa manaonao foana, lasa mangalatra, lasa miady an-trano, lasa mivary lava amin'ny zava-mahadomelina. De tahaka an'izany koa ranabavy satria raha misehatra sady tsy mahavita ininona no mamy lava no tsy mahavita ininona ho tokantrano ka any ka ranabavy vao mahita manan-katao arika amin'ny misy miteny anazy hoe tiako ianao lasy madama. Ary misy an'izany mihitsiny afoiny madama hatramin'ny zanaka na zaza firy taona ary de vitany madama ny mamela an'le zanaka mbola aminony ao no ny fahitany olona manam-bola de navelany teo amin'ny ramose eo. Hitanao faravana be de be mihitsy no entin'le fahantrana, entin'le tsy fisina eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Zay mahatonga an'le izy napetraky ny tompo tao anatin'ny fonay hoe fanalahidy ny ara-bola na fanafahana ny ara-bola. Zany hoe anao vavaka sy fanafahantsika zay anapatapahana
any blocage arabola. Hitanao amin'ny tananao misy manko ny olona mieritreritra hoe manodidiny felatana de ohatry noroana kely zay de safona amin'ny loha galasiana bavy izy miteny anao fa rehefa manao an'iny ianao de mahazo vola tsy marina zany blocage arabola zany ny tananao felatananao io manataina eny amin'ny poignet anao de mety miakatra eny amin'ny kioanao de mety miakatra eny amin'ny sorokao na eny amin'ny avant-bras-nao eny amin'ny tananao misy mararara blocage arabola zany mariaka fa tsy voatery blocage foana koa zany efa rehefa misy mararara ny tananao tsy voatery zay fa ny afatarana ihany kosa nefa fa misy blocage arabola amin'ny fiainanao de mararara le tananao le mandray iny mihitsiny ino ny fatoran'ny favalo iny ka zay fatotra zay mihitsiny no vahatsika ny alarobia zao amin'ny alalan'ny vavaka fanafana mahery vaika fanafana déblocage ny tontolon'ny fantrana sy ny arabola. De tsika sianao rijery tenin'Andriamanitra galasaina-bavy ny tenin'Andriamanitra ho jerentsika de any amin'ny Petera faharoa toko voalohany ny 5 hatramin'ny 8 Petera faharoa toko voalohany ny 5 hatramin'ny 8 ho ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy eno tsara tikanao tena hifantoka galasaina-bavy ka noho izany de manaova izay zotom-po ray zay toetra tokony ananan'ny olona zany raha te ho tahin'Andriamanitra ka noho izany de manaova izay zotom-po ray zay zotom-po rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoanareo roa mila manana finoana zotom-po de finoana zay roa zay ka amin'ny finoanareo de maneho fatanjahan-tsaina fatelony mila matanjatsaina ianao rahalahy mila matanjatsaina ianao rahalahy-bavy ary amin'ny fatanjahan-tsainareo de fahalalana fa efatra tiava fahalalana ary amin'ny fahalalana de fahonona-po mahaiza manana fahonona-po ary amin'ny fahonona-ponareo de faharetana fahenina manana faharetana ary amin'ny faharetana de toe-panahy araka an'Andriamanitra fa fito manana toe-panahy araka an'Andriamanitra ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra de fitiavana ny rahalahy favalo manana fitiavana ny rahalahinao nenao zao olona rehetrarehetra ao de ankalainao daholy ary amin'ny faharetanareo ozy izy hoe ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra de fitiavana ny rahalahy ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy de ny fitiavana ny olona rehetra mila tia ny olona rehetra tsika fa raha anananareo izany fa sivy zany zay fitiavana ny olona rehetra zay fa raha anananareo izany rehetra zany sady anananareo betsaka de tsy avelany izany zany hoe tsy avelan'le toetra sady tsy avelan'Andriamanitra de tsy avelany izany ho malaina na tsy ahavokatry ianareo amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompontsika tsy avelany izany ho malaina na tsy ahavokatry ianareo zany hoe ny midika teny hafa izy de hoe tsy avelan'le toetra zay naseny Petera nanatsika na zay avy amin'Andriamanitra na zao mpeteran'ireo tsy avelan'Andriamanitra tsy amo na tsy avokatra rehefa manana an'ireo toetra ireo toetra anankisivy ny takian'Andriamanitra amintsika senao toetra anankisivy hoy ny tenin'Andriamanitra hoe zavatra rehetra miara-miasa asoa an'izay tia an'Andriamanitra avery foana ny délivrance ataoko ao anaty fonoteny zany na hoe ny fanafana tsara indrindra de ny fahalalana ny fanafana tsara indrindra de ny fahalalana zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ireo toetra sivy tokony ananatsika ireo no teneny tao ny fahalalana satria mila afahana ny olona rehefa mahafantatra ny olona de afaka izy zay hoy ateo hoe zavatra rehetra miara-miasa asoa an'izay tian'Andriamanitra tsara ho fantatrao ireo toetra anankisivy ireo ary ao anatin'izany anao vavaka sy fanafana ny mpanompon'Andriamanitra zany hoe ny tenako miaraka amin'ny mpiandro ny fiangonana rehetra de ho hitanao fa tsapavokatra azo tsapahitanana ianao any amin'ny 5 de ozy izy hoe rehefa anananao ireo toetra ireo de anomboka amo ianao ary avokatra am'izay ataonao rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy ny mahatonga anao tsy mamokatra zany ny mahatonga anao tsy mamo de ny antony de satria ireo toetra ireo tsy anananao ireo mety hoe sasany amin'ireo anananao sasany tsy anananao mety hoe tsy anananao mihitsiny anio andeha ho resahantsika le toetra voalohany
zay ambaran'ny Petera ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ny toetra voalohany zay mahatonga ny olona ifonako fa mahitsy be mahatonga ny olona mahantra de tsy manana zotom-po, tsy manana zotom-po. Zany hoe kamo ny akamona rahalasiana bavy, ny olona tafavoaka amin'ny fiainana na ny olona manan-karena mety mandratra be maheno an'izany teniko zany fa mba hahatonga anao tsosaritra be ny mandray anazy de olona mazoto, olona mazoto rahalasiana bavy. Ndray ny jerentsika any amin'ny ohabolana 7:1, ohabolana 7:1. Amin'ny anaran'i Jesosy, ho tonga malahelo ny miravoravi-tanana amin'ny asany. Ho tonga malahelo na hoe ho tonga mahantra ny olona miravoravi-tanana amin'ny asany, fa mampanankarena ny tanana mazoto. Fa mampanankarena ny tanana mazoto. Rahalasiana bavy ny olona kamo any no sahirana amin'ny fiainana. Za de gaga mihitsiny, misy olona tena hoe sahirana tsy sakafo tsy voalohany iofatrano de manoro-hevitra anazy ianao, ary vonona mihitsy ny tenako hoe omeko fond ianao de andana mivarotra am'izao mandehandeha ka zao ane paster le izy mihitsy ane paster ohatrany tena tsy vitako le mandehandeha tsy vita ozy any tsy haiko eo ianao zany eo ianao eo manoro indray olo-kafa andana ary manao an'izao de andana miasa ianao de omeko fond ohatr'izao ianao fa zao ny asa ataonao. Any ana zany paster le mivaribaritra ty tena tsy mety amiko mihitsy eo ianao eo. Ny olona kamo tsy natao amin'ny olona kamo ny fitahiana Andriamanitra tsy miara-miasa amin'ny olona kamo. Hoy tamin'ny onjam-peo teo hoe nanao ohatr'izao hitako tamin'ny fahitalavitra ty reny antsoina hoe télé-réalité reny. Misy olona milliardaire na hoe olona tena manan-karem-be mpanefoefo manana ny maizy azy, tsy haiko hoe anankidimy ry zareo alefa amina kapitala anankiray na alefa amina renivohitra anankiray de asorina amin'ny daholy, asorina amin'ny portefeuille na hoe mipoketra fitoram-bolany, asorina amin'ny peratra volamena, asorina amin'ny famantarana ny volamena, asorina daholo ny zavatra rehetrarehetra akoatra ny akanjo eny koditra ihany. Zany hoe tsy sorsana vola, tsy zavatra mananendrikendrika na vola hoe aza midy any de ivadika vola. Asorina daholo de alefa amina renivohitra anankiray, alefa eo mandritry ny herinandro, ho hita eo ahoana no zavatra ho ataony. Olona mpanefoefo io zao ny zavatra nitrangana alefa le rahalahy anankiray milliardaire tompona entreprise malaza be any ampitan-dranomasina any États-Unis any tena hoe olona tena mpanefoefo zany milliardaire en dollars. De zao nalefa izy teny amin'ny fiarahamonina teny de nahita izy mpivarotra voninkazo, mpivarotra rosa, voninkazo mandehandeha. Nanatona an'le rahalahy, zao izy eto akaiky eto any ianao fa ame rozy anankidimy ho varotako ohatrina aloha ny vidiny io ny anankiray de niteneny teo en dollars izy fandeha ataotsika hoe ariary zato ny anankiray, ariary zato ny anankiray ozy izy. Zao mbola tsy amin'ny volanao satria mbola tsy niteny izy ny antony hoe satria manina fa mbola tsy amin'ny volanao fa eto akaiky eto any ianao zany ivarotra ny anankidimy de omeko anao ny vidiny prix anankidimy, zany hoe raha ariary zato ny ray de 500 ny anankidimy. Natoko koa le rahalahy ndao ozy izy omeko anao. Inona nataon'le rahalahy mpanankarena? Nahita mpifankatia izy niaraka teny an-dalana, natony le mpifankatia de ozy izy jerenao ne rahalahy ty rozy ty tsara ohatrany ty ozy izy io olo tianao io tsara tare ohatry ty ka ny fahitako anazy mendrika anazy ty raha hovidinao anazy ohatrinona ny vidiny ozy izy tsy nanontany le rahalahy fa izy ny tonga de niteny ny vidiny. Zao amitiko aminao ty mendrika omena anty olo tianao ty satria tena tsara tare ny olo tianao, tena tsara tare de mendrika anazy ty ary anao koa tena hitako fa tia anazy ary mba ho fanamafisanao an'izany fitiavanao anazy zany de zao ito rozy ito amidiko aminao ty 200 ariary. Zany hoe le nalainy tare mivarotra tare ariary zato de nalainy izy 200. Nahita niny koa le ranabavy
nahita an'iny de falifaly ery satria nitokafan'le ralahy hoe tena tsara tare, tokafan'le ralahy miliardera le mivarotra zany. Hoe seria tena vidano an'iny fa tena marina ny teneniny, tsy afa miala rahalako, olo tiany ary rahalako mety mba te ho dedadedaka eo mason'ny olo tiany, vidiny le ronjato. Nalafo anankiray aloha zay le ralahy. Iny nanantona mpifankaty hafa indray izy, naveriny indray zay pekady na stratégie zay. Tsara tare ozy izy ny olo tianao, fa zao ohatran'ny ty rose ty izy, amitiko aminao ty ronjato, lafiny izy anankidimy. Zay ariary zato ny vidiny tany am'le tena tompony a, lafiny izy anankidimy, jusqu'à ny hoe lafiny daholo le rose rehetrarehetra teny am'le ralahy. Inona ny lesina tsoahanao anatin'izany? Ny tombony aloha de zao hoe nanampy olona be de be izy, nampitombo ny fifankatiavany le mpifankaty iray zay. Ny faharoa nanampy an'le mpivarotra an'le voninkazo le rose izy, tsy nila mivarotra le ralahy fa izy no nivarotra anazy rehetrarehetra ary tamin'ny fomba aingana ary tamin'ny paikady hafakely. Manarak'izay nandraisan'ny mpijery fahitalavitra lesina be de be, de andraisanao lesina koa androany, andraisantsika asianao lesina androany de zao, inona le lesina? Hita mihitsiny le ralahy le milliardaire fa tsy tongatonga ho azy ny arenany, tsy tongatonga ho azy ny arenany, tsy lovalovainy tany amin'ny papany na tany amin'ny mamany na mpanankarena anazy, fa eritsainy, eritsandry, erimpony no natonga anazy nanankarena. Izany hoe saina sy tanana efa zatra ny asa de mazava ho azy tonga de nahazo vola izy. Nefa ny manodidina teo feno katrami mipetrapetraka tsy mbo nanana an'izany fisainana nananan'le ralahy zay, fa izy nanana an'izay fisainana zay, nanam-bola izy, lasa nividy sakafo izy afaka ny sakafo nefa tsy nomena izy nanarara. Hitanao le fahantrana galasiana bavy, toe-tsaina, toe-po ary tanana kamo, tanana tsy zatra, tanana malaina mihetsika, zay mahatonga an'le vola tsy miditra eo ampelatananao. Mety ho enao hoe za misy ne tena te azoto fa tena ohatrany tsy haiko hoe kamo ahy zao herin'Andriamanitra manaingy anao mba hahatonga anao azoto. Herin'ny fanahy masina ny manaingy anao satria de volo mamatotra io, aveky foana ny akamona de fahantrana, de volo mamatotra io, enao tokony ho tahina. Galasiana bavy fahantrana efa niaina ny razambe anao taloha ve mbola iainanao ihany hatramin'izao? Aiza vela miaina an'izany tsony ny zanakao, aiza vela iaina an'izany tsony ny zafikelynao, fa manomboka eo aminao iova le izy. Zao mbola voazoto-po zay ny resahantsika fa misy toetra anankisivy ho resahako aminao ny alarobia zao, atonga anao hiala ao anatin'ny fahantrana na blocage arabola amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ihany no andraisantsika lesina fa tsy misy mivoana amin'ny tenin'Andriamanitra tompoko. Ho hitanao fa zao manomboka eo ianao de ho tahina, mafaly an'Andriamanitra ane de mahita anao tahina mahita anao tahina. Mahita anareo menakavy miady eo tsy mafaly an'Andriamanitra zany, satria rehefa tsisy mivola de miady hatrany eo, sasa manao mpamosavy malemy, alaina ny entana de amidy, alaina de tena manimba fiainana. Fa mafaly an'Andriamanitra de mahita anao tahina, de miseho eny aminao voninahitr'Andriamanitra. Za galasiana bavy tena mahafinaritra anahy milaza ny fahatsaran'Andriamanitra any am'izay alehako rehetrarehetra. Tantaraiko ny fahatsaran'Andriamanitra. Hany ka ozy izy Andriamanitra hoe tena ty zanako ty any am'izay alehany rehetrarehetra de fatatr'olona ny falebiazako, fatatr'olona ny fahatsarako, fatatr'olona ny fahaiza-manao ka noho izany aloha tahiko foana itolona ito fa any am'izay alehany de tantarainy foana momba anahy, tantarainy foana ny fahatsarako. Galasiana bavy, zay ny programan'Andriamanitra aminao, zay ny programan'Andriamanitra aminao. Ho tahiny ianao, ho tahiny ianao, aza manaiky fatorany devoly zany ny tananao io tokony mandray fahasoavany. Ho tapahtsika amin'ny vavaka sy fanafana zay fanana matipatitra tamin'ny tananao natonga anao tsy nandray fahasoavana ary ampianatra anao. Ny fotoanatsika de ny alarobia zao manomboka amin'ny 12 ora ary mifarana amin'ny 1 ora sasany. Elakotsiny fa tamin'ny heriny no ny antony manokana tsy afaka nandray olona fa amin'ny alarobia kosa andray nafirina isanareo zay naka rendez-vous ihany amin'ny laharan-tarobia zay efa misoratra amin'ny fahitalavitra anao io. Ho an'ny mpianonjam-peo kosa de azonao ataony miantsony 038 30 101 04 038 30 101 04. Raha hoe ianao hoe tsy hitanao ny toerana de any amin'ny ao Antanambo 5 Tranomanga Antanambo 5 ao ambadiky ny EPP Beryl Rose. Tranomanga Antanambo 5 ao ambadiky ny
EPP Beryl-Rose. Tongavy ianao fa fotoana zay tsy hanavahana na izy io, tsy hanavahana anara-piangonana, tsy hanavahana fiaviana, tsy hanavahana lokom-bolo-koditra, tsy hanavahana sarangan'olona satria Andriamanitra tsy mba manavakavaka. Tsy hanavahanao fa natokanao anao io fotoana io. Zay ny fotoana nirahako taminao teto mino fa nahery anao mino fa nandray ny hafatra ianao ho an'ny mpanao tambajotra serasera partageo ty hafatra ty zareo lekeo tageo namanao zay ary fa ny mpanomponao pasteur Jiva Rakoson niaraka taminao teto makasitraka anao nahakitra jery sy nienao hatramin'ny farany ame fotoananao indray ny tenako ho an'ny manaraka indray tahin'Andriamanitra tompoko.